Hatramin'izay tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolosaina farany teo iny no naharaisana fitarainana sy fitorohina maro indrindra hatramin'izay nisin'ny fifidianana teto Madagasikara. Voakasika izany ihany koa moa ny kandida ao amin'ny commune Talatamaty tarehin'ny dokotera Rado Razafindratsimba. Raha ampitsy no avoaka amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana be ny tanàna izay natao tamin'ny faha 1 ny volana Jolay lasa teo. Nitsikatra tamin'ity fifidianana ity dia betsaka ireo raharaha izay niakatra teny anivon'ny fitsarana ambony noho ny tsy fahatomombanan'ny fifidianana. Maro ireo taraina voaray, anisan'ny sedran'izany ny kandida teny amin'ny commune Talatamaty, Dr Rado Razafindratsimba izay mpitarika ny antoko ny antsika. Ny voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra fa fahasomatsara ny vavaka izay natao. Izy tokoa ny fitoriana ary mananjo tory ary mifidy na ny fanenana teny. Ny sorako manokana tokoa ny tribunal izay natao hoe tsara izany atao anatin'ny fahambarina sy fahamasina satria ary izahay manokana dia tsy taitra raha ohatra ka nisy ilay fanenjena satria zay foana tsy maintsy atao hoe lalàna zay resy zany tsy mahataty an'ilay resy dia manao an'ilay fitoriana indray saingy nafareny fotsiny dia hoe nisy rekety tsy latsaka ny 7 na 10 napetraka zao tampoka dia zany napasahirana mihitsy nakataka tamin'Andriamanitra hoe raha nisy nataoko ny ray tamin'ireo tompo dia asolo tsy misan'ny kandida ary tsy misan'ny fitontenako satria zavatra tsy nisy daholo ny zavatra nataonareo ary nitarina sy ny fironina avokoa zavamanitra ka tsika tsy hitra lalina izay fa zava-dehibe moa zany dia isorako manokana eto ny namokaly didy ary isorako manokana eto vahoaka ny commune Talatamaty zay ny safidy na ny fidy na tsy mifidy fa fanantenana fotsiny dia hoe hiara-iasitsika. Tsy manome tsiny an'ireo izay nametraka fitoriana raha i Dr Rado Razafindratsimba. Aminy mazava ny zavatra vitany ary laviny tanteraka ireo fitoriana izay napetraky ny kolektif nitambatra nanohitra azy. Manao antso amin'ny fiaraha-miasa kosa nefa izy mba entina hampandrosoana ny tanàna fa hametraka ny ady politika eny ankilany.